Samy manana ny heviny ihany koa ireo mpanao politika nandritra an'ity raharaha Claudine raha izay mamonjy ity. Isan'ireo naneny heviny indrindra ary Andriamatoa Alain Andriamseza, Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarisao hatrany. Rotika ny andrim-panjakana sy ny fitsarana araka ny fijery ny mpanao politika Alain Andriamseza manoloana ny raharaha Claudine raha izay mamonjy ho azy dia manahirana raha toa ka hivoaka ny ivelany avokoa ny olona rehefa voasaringotra amina raharaha-pitsarana. Ny zava-misy tsapa amin'izao fotoan'izao any ary tsy azo amaevanina ary tapoky hitam-pirenena ohatra ny vaiakandriny dia rotika tanteraka ny andrim-panjakana, rotika tanteraka ny ACC, rotika tanteraka ny lalam-panorenana, rotika ny gendarmerie, rotika ny polisy ary zao rotika ny fitsarana. Zay ny zavatra misy tsapany vahoaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka zany na dia mpanohitra dia tena le zavatra tsapany vahoaka malagasy mihitsy no lazaina. Ary sanatria zao zavatra mitrango zao ka hivoaka androany na rapitso fa ho tsy hitapopoka atao le olona nosamborona ary nentina teo alohan'ny fitsarana fa lasa mivoaka mitsangatsangany any apita dia veriko fa tena tandrondro zany firenena malagasy. Matetika mantsy rehefa ohatran'io rehefa manahirana ny tantara dia aingana amin'ny mpanambola ny mandeha miala eto Madagasikara ary mandeha mialokaloka any amin'ny firenekafa ka mety hitrango zany ka raha hanao an'izany daholo ny olona rehetra izay hotsaraina eto amintsika dia mazava ho azy fa na ny fifidianana amin'ny 2018 omena ny olona ohatran'izany dia efa mazava amintsika fa hosahirana firenena ary letika lalina ny efa mahazo azo zao. Mazava ho azy fa na tsy ministeran'ny ady tany ary fa manomboka angenao raha vao mivoaka ny didiny mpampanohavana hoe hotazomina ponja fotsomaika, za tsy milaza hoe meloko izy na tsy meloko, tsy afaka niditra amin'izany izay aty mifanoherana satria tsy zay ny tompon'ny fitsarana fa miainay fotsiny dia mazava ho azy ny zavatra tenenina hoe rehefa nanapa-kevitra ny fampanohavana tazomina fonjomaika ianao aloha dia fa mazava ho azy eo ampelatana ny fitsarana sy ny manam-pahefana ny mikasika anao rehetra ary anisan'izany ny fakanisanao any amin'ny hopitaly dia heverina fa zavatra fonjomaika noho ny toe-batanao amin'iny fotoana iny, zany mesure exceptionnelle raisina mba azahoana miaro ny zon'olombelona ka raha izay fiarovana ny zon'olombelona zay no mitarika makany amin'ny tsy fahitananao tsony fa ny fialanao eto amin'ny firenena dia mazava hoazy fanodikodonana ny lalàna velona eto amin'ny firenena zany zavatra zany. Manoana ny fandraisana andraikitra ataon'ny Bianco i Alain Andriamseza ary ho azy dia zava-dehibe ny sina fanadihadiana goavana toy izao, fanadihadiana izay tokony tatra ary dia ho tohizan'ny Bianco hatramin'ny farany hoy Alain Andriamseza.